Somary nahatalanjona olona maro moa nahita any kotolela mahitsoambo nankalazany Paska ka nahatonga ire olona be dia be tafametra-panontaniana taminy hoe ianao dia mpaniratsira ny fivavahana kristianina ary tsy mino izany Jesosy Kristy izany fa maninona ianao no mankalaza Paska hoy ireo zay nametraka fanontaniana tamin'ny kotolela mahitsoambo. Novaliny moa izay fanontaniana izay ary tena nomeno valiny mahafapo ireo zay nanontany sy ireo nangitikitika nangetaheta tia fantatra ny any am-pony any. Mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay re tompoko vavy sy tompoko lahy dia abonné foana ny chaîne antsika ary asivo j'aime koa ny vidéontsika apetraho ny commentaire. Manoloanany ireny fanontaniana rehetra ireny hoy koty dia hitako daolo aleo azavaiko aminareo ny antony. Ny antony aloha dia mila tsapantsika rehetra fa ny kristianina dia manararaotra ny événement rehetrarehetra mba hampifandraisina amin'io Jesosy Kristy sy hampifandraisina amin'ny finoana io mba hahatonga izy halaza maneran-tany ho izy. Resaka horoscope no hiresantsika eto hoy koty lela mahitsoambo. Nanazava moa izy ny mikasika ny astrologie dia misy ny antsoina hoe datin'andro tsara ka ireny datin'andro reny no araraotin'ny kristianina. Ohatra fotsiny tamin'izany fotoana izany dia anisany hita fa daty tena tsara io 25 Desambra io teo no niforonjareo hoe teraka ny Jesosy Kristy hoy koto. Taloha ihany koa dia nisy ny fankalazana ny andro sy ny alina satria matetika ny alina foana no lava indrindra raha oharina amin'ny antoandro, nefa anatin'ny taona iray dia misy fotoana io andro io no lavalava raha oharina amin'ny alina ka amin'iny ny fotoana ny andro lavalava iny dia mamorona fety ireo astrologue satria manaraka andro ka iny dia nararaotin'ny kristianina koa amin'ny resaka Paka raha ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny lehilahy mahitsoambo. Ka izany indrindra no antony ilazako fa hoe dia tena manararaotra ny événement rehetra ireo kristianina ireo mba ankalazana izany Jesosy Kristy izany. Raha ohatra ny resaka Paka ary, raha ohatra ny resaka Paka hoy koty dia nahafatesany Jesosy koa maninona no miovaova ny daty ary maninona ihany koa no miovaova ny andro. Ny andro dia mety miovaova mazava ho azy hoy koty fa maninona kosa ny daty no miova. Ny olona maty dia tsy iova mihitsy ny daty nahafatesany. Aka ohatra isika filoham-pirenena Didier Ratsiraka dia raha ohatra naty tamin'ny 29 Mars dia tsy iova 28 Desambra na 29 Desambra ny daty nahafatesany. Izany dia afahana milaza fa misy zavatra tsy mitombina ao fa manararaotra ny événement rehetra mandalo ary indrindra manaraka andro izay ataony ireo astrologue. Tsy mahagaga raha toa ka manararaotra ny événement malaza izy ireo satria io fanarahan'andro io dia anisany mandemy ireo olona babo ary anisany mandemy ireo olona maro mba hankatoa ny fivavahana izy ireo indrindra mba hankatoa ny fanompona an'izany Jesosy izany raha ny fanambarana sy ny hevitra izay navoaka ny lehilahy mahitsoambo koto. Nampino moa ny fanazavana sao de misy tsy mahazo manomboka amin'ity daty ity dia mandresy aizina ny azavana satria ny antoandro ny lavalava indrindra raha oharina amin'ny alina manomboka amin'ity daty ity. Nohony zany dia ankolafinkery rehetra dia manaja an'ity daty ity ary mankalaza an'ity daty ity. Na ireo boudista izany na ireo zay mivavaka amin'ny hery rehetra toy ny musulman dia manao ramadany amin'ity daty ity ary ireo malagasy koa dia mankalaza an'ity daty ity. Izany dia midika fa ity dia anisany daty tsara ary ny olona rehetra mankalaza azy. Fa ny tena mampime hoy koty dia ny kristianina dia manararaotra izao événement rehetra izao mba hankalazana izy ireo ny indreo ary hilazana izy ireo fa izareo no tompony ity fankalazana ity. Ny olona rehetra dia mankalaza izany Paka izany na mpanompo sampy izany na inona enina mbola tsy teo aza izany Jesosy izany dia efa nisy ny fankalazana Paka hoy koto koa dia aza forsena ho anareo daolo ny fety rehetra ianareo koa dia manaiky ampesonina izany no ilazako anareo hoe vendrana hoy koto. Ary ny tena mampalahelo anefa dia ianareo vendrana indray dia tsy tianareo hahitsy ary ny olona mba manambara anareo ny fahamarinana indray no lazainareo fa vendrana nefa ianareo no vendrana. Izay le hoe avendranana dia tsy hitany tompony hoy koto koa dia tena mampalahelo ianareo. Nohony izay avendranana anareo zay dia tsy mahagaga raha toa ka gaga ianareo no sady nametra-panontaniana hoe ay ve koto ty dia mankalaza Paska satria
dia nany atao hoe Paska aza mety tsy fantatra anareo fa no heverinareo fa hoe io nahafatesan'i Jesosy io, ary izay olona mifety amin'ny Paska dia heverinareo fa hoe mankalaza ny nahafatesany izany Jesosy izany. Izany no ilazako anareo fa tena vendrana ianareo vendrana indray no manavendran'olona. Aza dia manaiky ampesonina re tompoko, ny angavy mafy moa ikoto hoe tena aza manaiky ampesonina re raha mba azo atao fa ianareo ane malagasy mitovy amiko ary pretanindrazana amiko koa dia tsy maintsy hifanerasera aminareo foana izahay ka lasa ory ny fireneko indrindra mahatonga izao fantrana lalina izao dia mety avy aminareo manana ny foto-kevitra toy io. Aveo ny zavatra iray mba tiako fantatra anareo ihany koa, ny any andafy dia tsy misy zavatra tsisy porofo zany ary izany no ilazako fa ny forom-poronina io tantara io ho ikoto. Maninona moa izany Jesosy izany raha nisy, ary maninona izany Jesosy izany raha tena anaty marina, maninona no tsisy acte de décès. Nefa i Herode sy ny ireny Pilato reny dia nahitana ny acte de décès, fa maninona ny Jésus dia tsy nahitana ny acte de décès ho ikoto lehilahy mahitso ambo. Nefa raha izany tantaran'i Jesosy izany dia tsy azo lazaina hoe tantara efa ela be fa mbola tantara tamin'ny 2 taona lasa izay, ary tokony nisy olona nasahy nijory vavolombelona tao amin'ny tanàna io na mba naheno izany tantaran'ny olona izany, fa tsy misy olona iray ary tsy misy olona na iray mba nanoratra boky mikasika an'io Jésus io na mba nanoratra boky tantaran'io Jesoa io afa-tsy baiboly irery ihany ho ikoto. Nohon' izany dia mazava ho azy fa niforom-poronina io tantara io ary natao ny hevitra rehetra mba hahatonga izy alaza nanarahana ireo andro rehetra izay noheverina ireo astrologue fa andro masina sy andro mitonga fitahina. Nefa mbola nisy tantara hela nohon' io tantaran'i Jesosy Kristy io dia mbola misy olona manoratra boky ary mbola be de be olona maharakitra antsoratra ny tantaran'izy teo, fa matoa io tantaran'i Jesosy io tsy voasoratra ao anaty boky afa-tsy boky baiboly dia mazava izay fa tantara ny forom-poronina io tantara io ho ikoto. Natao ny ezaka rehetra mba hampalaza an'io tantara io ary natao ezaka rehetra mba hankatoavan'olona io mba hoentina anjanahana ny tany anankiray. Koa androany ianareo manontany hoe ikoto dia tsy mino an Jesosy ary ikoto dia tsy kristianina, fa maninona no mankalaza ny Paska, ary tena mankalaza an'izany Paska izany ve ikoto? Ny valiny dia eny mankalaza Paska iza koto lehilahy mahitso ambo, fa kosa io Paska io dia tsy anareo kristianina fa io dia fankalazana nohony nazava nandresy ny maizina, satria ny andro no lavalava manomboka amin'io volana io ary ny andro no lavalava nandresin'ny alina, ny andro no lavalava raha hoarina amin'ny alina koa dia mankalaza an'io Paska io daholo ny olona rehetra. Fa taty aorina nohony kristianina ty body io daty io dia no heverin'izy ireo fa izy ireo no tompony io daty io, nefa io dia daty efa nisy ny alohany nisiany izany Jesosy izany. Zay sy zay moa ny fanehoan-kevitra izay nataony koto lehilahy mahitso ambo, koa dia anjarantsika rehetra mieritreritra ary anjarantsika rehetra mandinika ny hevitra izay avokany zany. Raha tsy tiantsika moa ny hevitra izay navokany dia aforantsika, fa raha tiantsika kosa dia atelintsika, koa dia ankasitrahana isika rehetra navita ny hainao hatramin'ny farany. Apetrako ianareo fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oye. Tsao veloma daholo ianareo rehetra ary aingane ho volana feno fitahina sy fahombiazana ity volana ity. Zay fa bye bye.